Tiako malala hitahy atsika rehetra indray ny Andriamanitra mandritra izao fotoana iarahantsika eto izao. Ankasitrahako manokana ianao ny amin'ny fanarahanao ny fandarana, raha toa ka tsy nanaraka, tsy afaka nanaraka an'izao fandarana izao ianao tany aloha, dia amporisihako indrindra ianao mba hanao ny fomba ahitanao ireo fizarana teo aloha. Fa androany isika dia manohy ny lesona ny amin'izay voalaza ny mpitoriteny toko 7 ny 10 izay rehetra azon'ny tananao atao, dia ataovy amin'ny herinao fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsita izay alehanao. Androany isika dia resaka ny amin'ny hoe fiainatsita izay alehanao. Andao hiara hivavaka isika. Andriamanitro, saotranao indray izahay raha afaka andre ny feonao, afaka hianatra ny teninao. Fantatray Andriamanitro fa misy harena izay homenao anay avy ao amin'ny teninao ao, ary amin'ity androany ity izahay dia atosaka ao eo anoloanay indray ny haren'ny fahasoavanao avy ao amin'izany teninao izany. Ampio izahay mba hanana fotsotra ahafahanay mandray ny lesona izay tianao omenanay androany. Tonoana sy angatana amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ravana malala, izay rehetra azon'ny tananao atao, dia ataovy amin'ny herinao, fa tsy misy ny ninona azonao atao intsony any amin'ny fiainatsita izay alehanao. Raha atao amin'ny teny hafa dia izao, rehefa tonga ny fahafatesana dia tapitra hatreo. Tapitra hatreo ny zavatra rehetra. Indrindra moa rehefa tonga eny amin'irao ny lanitra Kristy, ho maro ireo olona izay ahatratra azy velona, ahatratra ahita ny fiavian'i Kristy, tsy ho pao ny fahafatesana, zany no fanambaran'ny tompontsika, zany no fanambaran'ny soratra masina, fa dia amin'izay fotoana izay zany a, dia izay rehetra efa tokony nataonao ka tsy vitanao dia tsy ho vitanao intsony. Ao amin'ny boky anankiray, mpanompon'Andriamanitra manao fanambarana hoe raha tonga eo amin'ny faran'ny fiainana isika no hita fa nisy tsy vita ny asantsika, dia ho faty antoka mandrakizay izany. Faty antoka mijanona ho faty antoka mandritra ny mandrakizay, perte éternelle. Ry havana malala, izany indrindra ny mahatonga ny soratra masina mampianatra antsika ny mba ahaizantsika tsara, mitantana tsara araka ny tena tokony ho izy ny fiainantsika. Eo amin'ny 5 amin'io mpitoriteny toko 7 io, dia zao no vakintsika. Mpitoriteny toko 7 dia ny 5 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona, ary tsy manana valim-pity intsony izy, fa adino ny fahatsiarovana azy, na ny fitiavany, na ny fankahalany, na ny fialonany, dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambany masoandro izy. Ry havana malala, miteny mahitsy mazava tsara ny soratra masina hoe rehefa tonga io faran'ny fiainana io, dia izay rehetra tsy vitanao dia tsy ho vitanao intsony. Izay tokony nataonao kanefa tsy vitanao dia tsy ho vitanao intsony, fahafatesana mandrakizay ny vokany. Maro be ny teoria aroson'ny olona rehefa mahafantatra fa tsy maintsy ho faty daholo, dia mba samy miezaka mananatra, mifampahery sy ny sisa amin'ny teoria fanambarana isan-karazany. Dia ny sasany manao hoe raha samy ho faty ihany dia aleo mihinana, misotro, mifaly ka samy ho faty ihany. Ny sasany indray dia manao hoe mifankatiava raha mbola velonaina. Ravana malala, angamba mety manana ny fahamarinany ampahany mahamarina azy daholo zany
teoria isan-karazany zany. Fa zao hoe fanambaran'ny soratra masina dia mazava tsara. Zay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Satria ho avy ny fotoana tapitra hatreo, tonga eo amin'ny faran'ny fiainana ianao. Tonga eo amin'ny faran'ny fiainana. Anankiroa, araka ny tenentsika teo, no mety ho fiafaran'ny fiainan'ny olona anankiray. Zay zany le tenena hoe fataperan'ny androm-pahasoavana. Tapitra hatreo ny androm-pahasoavana. Ny anankiray voalohany dia amin'ny fotoana hikipin'ny masony eo amin'ny torimasom-pahafatesany. Dia io ilay fiainana tsy hita voalaza eto. Fa mety iseho koa zany, tsy hoe mety moa zany fa faran'ny fiainana ihany koa ho an'ny olona anankiray izay tsy nanao araka ny tokony ho izy ny fiainany ny fiavian'i Kristy eny amin'ny ranon'ny lanitra. Satria eo izy dia tsy ho isan'ireo izay hitsenan'i Kristy izay hiakatra, fa eo ny azy no tonga ny fahafatesany. Ary indrindra ilay fahafatesana faharoa izay hiatra aminy mandrakizay. Fa ny tena tiantsika ho tsindriana eto zany dia izao, rehefa tonga izay fotoana izay, izay zavatra tokony nataonao ka tsy vita dia tsy vita intsony. Misy moa ny olona indray efa faranany melohany zany rehetrarehetra zany ny azy ny androm-pahasoavana. Na dia mbola velona azy izy, tsy mbola tonga ny fahafatesany, dia efa izy mihitsy no efa nanidy ny varavaram-pahasoavany. Dia hoe zany inona lazainareo, za tsy miova amin'ity aho. Zany inona zavatra hitako ao amin'io baiboly io, za tsy miova amin'ity aho. Zany olona zany dia efa izy mihitsy no nanakombona, nanakatona dia nanidy tanteraka ny varavaram-pahasoavany melohan'ny fotoana. Fa isika eto zany antenaiko fa tsy hisy ho amin'izany toerana izany itsika. Matoa tsika mbola velonaina miaino izay tenin'Andriamanitra izao, dia mbola maniry andre tari-dalana avy amin'ny tenin'Andriamanitra mba ahafahantsika manitsy izay diso, mba ahafahantsika ahazo fitaizana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka dia mananatra antsika ny tenin'Andriamanitra hoe dia ny tsy mbola tonga izay ilay fiafaran'ny fiainana izay. Ahoana ny fomba tsara indrindra hiatrehana an'izay hoe faran'ny fiainana, tapitra hatreo ny faran'ny fiainana. Marina fa fohy ny andro iainantsika, fohy, tsy ahafahantsika hahavita ny zavatra rehetra. Fa izay azontsika atao kosa dia tokony ho ataontsika amin'ny herintsika mandritra ny androm-piainantsika. Izaho ry havana malala, angamba mety ahagaganao ity fanambarana ataoko ity. Fantatro fa ho avy Jesosy, hamaly ny tsirairay avy araka ny asany, ary handray ireo zanany mba handova fiainana mandrakizay. Dia efa nisy fotoana, ataoko hoe efa fotoana lavalava ihany, mivavaka tamin'i Jesosy aho. Jesosy aza mbola tonga aloha ianao. Fa raha izao ianao ny tonga, ohatra ny mbola tsy vonona. Tsy vonona daholo reto malala ny foko reto, za efa niomana, kanefa za mbola mba mangataka fotoana mba ahafahako manomana azy, mba ahafahako manao izay rehetra azo ny tanako atao, ho ataoko amin'ny heriko mihitsy mba hanomanana azy ireo, mba ho vonona ho amin'ny fiavianao. Ka raha tonga ianao dia amin'ny fijerin'olombelona mety mbola tsy ho voavonjy izy, fa aza mbola tonga aloha, fa za mbola hanao amin'ny heriko rehetra ny ahafahako hitaona azy. Hoy izay mantso ianao hoe nandritra ny fotoana lavalava ihany tao anatin'izany toe-po, toe-tsaina zany, ary nivavaka mafy no amin'izany mihitsy. Kanefa nosokafan'ny fanan'Andriamanitra ny saiko hoe hisy foana ny olona tsy hanao safidy tsara, tsy hanapa-kevitra mihitsy izy, na roviana na roviana, dia tsy safidy ny ho vonona hitsenan'i Jesosy izy. Ka dia izao ny anjarako sy ny anjaranao, eto aho zany zao dia miteny amin'ny tenako, dia mba miteny aminao koa aho. Ry havako malala, ho avy ny fotoana izay tsy ahafahantsika intsony anitsy, hanamboatra izay tokony amboarina. Ka rehefa tonga eo amin'ny faran'ny fiainantsika, rehefa tonga izay fotoana izay,
ka tsy vitanao ny nanitsy zay tokony amboarina, tsy vitako ny nanamboatra zay tokony ho amboariko, dia ozy ilay fanambaran'ilay mpanoratra teo hoe fa tiantoka mandrakizay tsisy ninninina azo atao tsony, perte éternelle. Ka dia hitahy ianao any Andriamanitra, hitahy antsika rehetra ny Andriamanitra mba hiatrehantsika tsara n'izay faran'ny fiainana izay, ka mba tsy hoe rehefa tonga izay fotoana izay dia hisy an'io fatiantoka mandrakizay io hianjady aminao na hianjady amiko. Tsara tiako ihany ny manindry manamarika eto fa ny fomba fiatrehako an'io faran'ny fiainana io, izany hoe ny fahafatesana zany, ny fomba fiatrehako an'io fahafatesako io dia ny fomba fiatrehako ny fiainako. Averiko indray mandeha, ny fomba fiatrehako ny fiainako ihany no fiatrehako ny fahafatesana. Zavatra anankiray ihany ireo, ny hoe miatrika ny fiainako sy ny miatrika ny fahafatesako. Ka ny fotoana fanararoatra rehetra izay ho lalovako eo amin'ny fiainana anie dia mba ho fotoana hiatrehako tsara ny fahafatesako rehefa tonga izay fotoana izay. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay afaka nanao fanambarana, fantany tsara Andriamanitra ary fantany tsara ny zavatra rehetra izay efa nataony teo amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Dia izao ny fanambarana nataony rehefa tonga eo amin'ilay faran'ny fiainana io izy moa zany dia nanana tombontsoa ahafantatra mialoha fa efa tonga eo amin'ilay faran'ny fiainana izy. Dia izao ny fanambarana nataony hoe efa niady tsara aho, nahatanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Fantatritsika izay mpanompon'Andriamanitra izay dia tsy iza fa ny apôstôly Paoly. Sambatra izy dia afaka miteny fa efa niatrika tsara ny fiainako aho, niatrika tsara ny faran'ny fiainako sy ny fahafatesako aho, satria nataoko daholo ny zavatra rehetra izay azo ny tanako natao, nataoko tamin'ny heriko izany, nahatanteraka hatramin'ny faran'ny fiazakazahako aho. Tsy nisy fotoana ka hoe iny fa nitsokan-daharana na hoe iny fa nipetraka kely ravoravo-tanana, fa dia niteneny hoe nahatanteraka ny fiazakazahako aho. Mandiny fahenina hoe fa izao dia efa atolotra sahady dia rehefa mby akaiky ny andro fialako ilay faran'ny fiainana izany. Dia ny andininy fahavalo indray dia ozy hoe hatr'izao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany-ko. Tsy ho an'ny apôstôly Paoly ihany fa ho anao koa izany, ho anahy koa izany. Raha tena hiatrika tsara amin'ny fomba endry indrindra ilay andro hialanao ianao, ilay efa ran'ny fiainanao, ilay andro hafatesanao. Izany hoe ny andro rehetra ny ainanao dia nampiasainao mba hiomanana ao amin'izany. Tanteraka hatrany amin'ny faran'ny fiazakazahanao dia hanana tombontsoa. Hiteny ohatra ny apôstôly Paoly ihany koa hoe ankehitriny dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fiainana izay efa omeny tompo. Ilay Andriamanitra mpitsara marina, tsy mba tsy marina, dia hanolotra ho antsika an'izany. Hitahy ianao any Andriamanitra mba ho isan'ny olona afaka hiteny an'izany ianao rehefa tonga izay fotoana izay hoe tena nahatanteraka hatramin'ny farany ny fiazakazahako aho. Hitahy antsika rehetra ny Andriamanitra. Andao antsika mivavaka izay. Andriamanitra, sotranao noho ny fampaherezana sy famelombelomana avy amin'ny teninao. Ampio izay Andriamanitra, ampio izay mba ho endry. Ka raha tonga ny fotoana tonga eo amin'ny faran'ny fiainana izahay dia mba hiteny toy ny apôstôly Paoly hoe nahatanteraka ny fiazakazahanay, natahiry ny finoana, nahavita niady tsara hatramin'ny farany, ary dia
efa handray ny satroboninahitra fiainana izay efa omenao. Andriamanitro, mba ho tena zava-misy eo amin'ny fiainanay anie zany. Mba tsy ho faniriana fotsiny. Eto zany izahay zao mandre ny teninao, mandre zany teny avy eo amin'ny soratra masina zany, dia mba miredareda any am-ponay, mba tena te hanompo anao. Fa mangataka izay Andriamanitro, mba ho tohanan'ny fanahinao masina izahay dia mba ho tena zava-misy eo aminay tokoa izany. Ary indrindra ireo mahalala ny fonay rehetra izay ohatrany toa tsy mieritreritra an'izany, Andriamanitro, amindra fo amin'izy ireny anie ianao. Hitahy azy ireny tsirairay avy anie ianao, mba samy handray ilay satroboninahitry ny fiainana, satroboninahitra fahamarinana izay efa omaninao anie izahay rehetra. Tinononay sy angatanay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen.